Mambahoaka ny Kandida Numéro 12 RAJAONARIMAMPIANINA. Tsy nitambazana vola sanatria fa nasesiky ny fitiavana sy ny fofen'ny fankasitrahana ireo vahoaka n'Antananarivo androany. Pakafia zany e. Nohanan'ny Kandida RAJAONARIMAMPIANINA numéro 12. Rehefa jerenao tableau dia tableau mpandresy le tompoko le numéro 12. Ampitiavana fa tsy mila notambazana vola mankarena no nandraisan'izy ireo ny Kandida Numéro 12 RAJAONARIMAMPIANINA teto Analavory. Amin'izao ray volana izao ampahafantarany olona ny asa vitantsika tao anatin'ny fotoana fa tsy tambosay ireny tsy ho ampy ny fotoana izay tantaranareo azany tompoko raha izy tovovavy. Isan'ny efa nitondrana fampandrosoana maro ny teto amin'ny faritra aloatra raha tsy laza fa tsy nitondrano ny famokarana zezika ny sekoly sy ny maro hafa. Mbola nao fanamby aminao aho fa raha efa betsaka no efa nataontsika niaraka za tsy laza hoe nataoko a tsy ho vitako reny raha tsy niaraka taminao ka ho iaho hoe raha efa betsaka ny natao a mbola mihoatra anao reny a no anaovako fanamby iaraka ataontsika aminao avy tompoko lasy tompoko avy. Tao anaty kizolalina sy vezatra ny sazy iraisam-pireneny Madagasikara no nanafaka azy tamin'izany ny filoha RAJAONARIMAMPIANINA. Tsy mba isan'ireo filoha nanao kobaka ambava ny fampanantenana izy fa nanantanteraka ny filan'ny vahoaka vaindondra ranatra amin'izay ny sosialim-bahoaka ary mbola ho tohizany izany. Efa nanao fanamby taminao teo amin'ny lasa ny numéro 12 androany mbola manao fanamby aminao aho mbola miteny aminao arakizy fa mbola ikarakaranao. Fividianana tanterahina anaty filaminana sy fifanajana no ilaina ka tokony sy tsy maintsy avela alalaka ny fitenenana sy ny fanehoan-kevitra ary efa nasehoko izany nandritra ny fotoana nitondrako ny firenena tsy amaly herisetra aho satria izany ihany no tsy mampandroso ny firenentsika hatramin'izay hoy ny Kandida Numéro 12 RAJAONARIMAMPIANINA. Sahy mijoro amin'ny ara-dalàna, sahy mijoro ao anatin'ny fifanajana, sahy mijoro ao anatin'ny fandalàna ny sotoavana malagasy fa ratsy zany tsy androso ty firenena ity izay no angatahako aminao mifanoloran-tanana maiza mifanaja samy malagasy tompoko lasy tompoko avy. Efa nitondra isika niza anototra an'izany asa vita izany tsy azo totofana ny asa vita tsy azo ofenina ny asa vita tsy maintsy iseho ihany reny ary nareny mody tsy mahita reny ara mahita ny asa nataontsika vonina ny faninana ao anatin'ny sehatra madio isika tompoko lasy tompoko avy. Tsy hitanisa ny zavatra vita nataoko eto androany fa ilaza aminao kosa fa raha ny zavatra vita dia betsaka no tsy nananako fotoana nitokanana azy kanefa na izany aza dia mbola te ilaza aminao aho fa mbola tokony ho tohizantsika ary vonintsika anohy ny zavatra efa vita mbola andeha lavidavitra koa tsaratsara koa bebe koa tompoko lasy tompoko avy.